vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitra Nanisik ampunyang palay aminirang miarabantsika mianakavy manaraka an'izao fahitalavitra sy fandarana izao pasteur fandefierana avy eo amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko eto Toamasina no manoso atokantranotsika mianakavy atolotra ny araba ho atsika vahoaka ny Toamasina rehetra ho atsika vahoaka tsy akanavaka kristianina na salamo na iza tonga sy mahita an'izao fandaran'izao na maheno an'izao fandaran'izao arabaina manokana ianao tain'Andriamanitra tompoko mialohan'ny zavatra rehetrarehetra dia ivavaka isika ametraka nyity fandarana ty ampelantanan'Andriamanitra fandarana makasika ny tokantrano makasika ny fanambadiana makasika ny fiainana rehetra mihitsy amin'ny akapobeany zany fampianarana avy amin'ny soratra masina sy ny baiboly malasanao ivavaka iaraka amiko dia aorinan'izay izarany vavao mafaly ho amintsika mianakavy eto ny tenako ivavaka tsika tompoko Andriamanitra raha io makasitraka midera ary misaotra imbetsaka izahay no mahatsapa fa ny fahasoavanao ny famindramponao ny matoy zao anay taio zao fandaran'izao Andriamanitra vangeo ny satokantrano vangeo ny tsiraray avy vangeo ny sambatan'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sotra raha io amen eny tompoko ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia isoratsika an'Andriamanitra ny fotoana zay mbola ahafahantsika fampizaha reto indray araky ny efa hitanao efa heninao ihany koa araka izany feo zany ny pasteur fandefierana no mandroso anatin'ny tokantrano iresaka mombana fiainam-panambadiana fiaina-tokantrano fiainam-pianakaviana isika mianakavy ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny atao hoe tokantrano dia tsy ho trano misy anareo mianakavy io ny atao hoe tokantrano dia tsy ho fonena anareo io fa ny atao hoe tokantrano tany ampiandohana ary dia sa zany hoe toerana malalaka be mihitsy fa ny tena tokantrano dia resaka hoe lehilahy anankiray vehivavy anankiray reo mitambatra reo no mameny tokantrano raha tsy misy reo na misy trano azy dia tsy tokantrano ny anarany fa trano fotsiny na tsy misy reo raha ohatra ka manao hoe tsy eo dada tsy eo neny fa trano fotsiny eo dia zay no antsona hoe trano ny anarany fa ny atao hoe tokantrano dia misy ankohonana ao anatiny imbetsaka isika no maheno olan'ny olona imbetsaka isika no maheno ady imbetsaka isika no maheno tabataba avy amina tokantrano tsy avy amina trano fa avy amina tokantrano mety tsy manatry maso ianao mety tsy mahita maso ianao fa elo misofinao manao hoe ny ady indray nge hony izy mivady ay ny famaly be tao indray nge hony izy mianaka zao ohatra ny tena nilaza mihitsy hony hoe tsy fandevo matondry zareo miravavy ao anaty tokantrano ao anatin'ilay tokantrano ao anatin'ilay ankohonana misy problème amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika iresaka vetivetsika makasika na ray aman-dreny sy zanaka iresaka na ady ao anaty tokantrano dia ovakitsika ny tenin'Andriamanitra ndao ovakitsika ny ohabolana toko fa 7 andiny ny 7 ohabolana toko fa 7 andiny ny 7 ovako toy izao ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy ny zanak'adala mahabe fahorinan'ny rainy ary ny ady ataon'ny vehivavy dia toy ny rano mitete mandrakarivo averiko ihany ny zanak'adala mahabe fahorinan'ny rainy ary ny ady ataon'ny vehivavy dia toy ny rano mitete mandrakarivo ohabolana 19:13 tadidio tsara fa amin'ny fotoana misy zanaka manohatra ray aman-dreny misy zanaka tonga mitsangana miady amina ray aman-dreny dia zao ny zavatra mitranga ry havana
manomboka feno fahoriana ny ray aman-dreny anankiray, manomboka feno fahoriana ny ray aman-dreny anankiray. Raha vao tsy mipetraka amin'ny toerana mahazanaka ny zanaka anankiray dia feno fahoriana ny ray aman-dreny. Ozy izy ny tenin'ny baiboly manao hoe ny zanaka adala na ny zanaka manao zavatra mamenatra, ny zanaka manao zavatra mampalahelo dia mahabe fahoriana ny rainy. Be dia be lehilahy no efa hitako tapaka lalan-drà, be dia be raim-pianakaviana no efa hitako nitomany fa tsy hitan'ny olona. Ny olona tsy mahita azy fa za miresaka amiko raim-pianakaviana raha jerenao mitady vola tsara, mavita mamelona tsara ny ankonany, fa zao ny zavatra mitranga feno ranomaso vokatry ny ady ao an-tokantrano. Pasteur maditra ny zanako, za olona mivavaka, za mba olona manany maizy ny zanako anefa maditra. Ndray andro tamin'ny toerana nitondrana fiangonana misy lehilahy anankiray, raim-pianakaviana anankiray lehibe ny fokotany, chef fokotany, fa mangalatra ny zanany, mpangalatra ny zanany. Hitanao, rehefa adala ny zaza, maditra ny zaza, feno fahoriana ny ray aman-dreny, feno aretina ny ray aman-dreny. Tsy maha-chef fokotany ianao ny zaza maditra, tsy maha hoe mpanan-karena anao ny zaza maditra. Ianao mety manampy olona, ianao mety mikarakara olona, ianao mety manao zay azonao rehetrarehetra atao. Mampianatra an'io zaza io ianao, lany ny ekolazy. Miteny an'io zaza io ianao, mamalifaly izy, feno fahoriana ny tokantrano misy an'izany zanak'adala zany. Haitsika tsara ny tantaran'ilay zanak'adala, zay ozy izy manao hoe omeo any fananako rehetra, omeo any anjara lovako. Fahoriana tompoko zany hoe mbola velona ny ray aman-dreny dia mitaky lova ny zanaka, omeo any anjarako. Fa za ozy izy tsy miasa loha amin'izany, omeo ahy fa efa mahalehibe, za efa matsiaro tena, ho lehibe mahay mitantana, aleo hitantanako ny fananako. Dia ozy izy ilay raim-pianakaviana izy eny ary tsy tantsony zay natao, mino fa malahelo izy, zay mihitsy ny eo. Satria rehefa niverina ilay zanak'adala dia fifaliana be no nandraisany azy. Zany hoe nialany io teo zany alahelo be, fahoriana be, adi-panahy mafy dia mafy. Resantsika farany fa resaka tontolo ara-panahy no mahatonga ny fiainanao io tsy milamina. Resaka tontolo ara-panahy no mahatonga ny tokantranonao io tsy milamina. Tontolo ara-panahy no mahatonga ny tokantranonareo mikorotana lava. Ary ozy izy eo amin'ny tapany faharoa amin'ilay ohabolana toko fa 7:7 ary niady ataon'ny vehivavy dia toy ny rano mitete mandrakariva. Zany hoe rano mitete tsy be dia be. Misy raim-pianakaviana androany zany mba mitodika manokana vetivety ao anatina minitra vitsivitsy ho an'ny raim-pianakaviana. Raha vehivavy aza mpitondrana fahoriana ny vadinao, io asarotam-piaronao be loatra io filanao vaniny be loatra io karazana zavatra ataonao io, ny ataon'ny zanakao efa etsy an-daniny, ny ataonao koa mbola manampitrotraka. Io mampatonga ny raim-pianakaviana mandao tokantrano, io mampatonga raim-pianakaviana miala ao anatin'ny tokantrano lasa. Satria maninona? Satria ny zanaka adala mabe fahoriana, ny vady be ady. Na lehilahy matanjatsaina manao ahoana aza tsy maintsy reraka ianao ny farany, tsy maintsy matsiaro ianao manao hoe tsisy vahaolana tsony eo. Androany za te hilaza aminao hoe misy tantara zay tsy hainao adinoana amin'ny fotoana ianao mandray an' Jesosy, amin'ny fotoana ny tokantranonao tonga anjakan'Andriamanitra, tonga fanjakan'Andriamanitra ny tokantranonao. Misy fotoana ifandraisako tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny injapeo toy izao, miaramila, lehilahy anankiray miaramila, tsy ny zanany lahy naditra fa zanany vavy. Izy mife olona, mife tafika, fa ny zanany vavy anankiray, zanaka vavy anankiray tsy voafehany. Ny vola ananako pasteur ozy, zay ny antony mivavahany voalohany, zay ny natongava amin'ny tao-piangonana voalohany. Za manambola pasteur raha vola, za ozy izy manana fahefana. Raha teneniko anao ny asako pasteur, miaramila hitanao io ary manana grady ambonimbony ihany raha jerena. Za mife olona maro, mife lehilahy vatan-dehilahy miaramila ny feheziny. Any anatin'ny toby baiko ny miatra, fa ao atokantrano tsy manana fahefana izy na kely azy. Ranomaso ny azy. Zao no teniko taminy. Misy zavatra tsy voavahanao, misy zavatra tsy voalaminao, misy zavatra tsy vitanao mihitsy, fa Andriamanitra no mahavita azy. Misy zavatra tsy ho vitanao mihitsy, fa Andriamanitra afaka mama azy. Zany no etsona ianao, zany no ilazana aminao manao hoe manana olana ra-panahy aho ianao. Io tokantranonao io manana olana ra-panahy, tsy le trano no lazainao fa tokantrano.
tsy lay toerana, tsy olona zaina fa tokantrano, fa tontolo iainana ny atao hoe tokantrano. Ny atao hoe tokantrano dia tontolo iainana, tontolo iainana. Zany hoe naiza naiza nareo zany na hifindra ho any fianao riveste azy, ka raha hoentinao any ihany io tontolo iainanao aty Tamatavy io dia mikorotana foana nareo mianakavy. Raha le zanako maditra teto Tamatavy ihany no entinao mifindra toerana Antananarivo dia mbola manaraka any ihany lay tokantrano feno korotana. Ary naiza naiza misy an'io dia ikorotana foana io satria tontolo iainana ny atao hoe tokantrano. Tontolo tamin'ny voalohany Andriamanitra nanamboatra toerana Edena no anarany, taony nametrahany tokantrano voalohany. Tsisy limity io, tsisy rindrina io, tsisy hoe atretokatreto ihany, fa tontolo ngezabe. Zay ny atao hoe tokantrano. Jerenao tsara fa ny tokantrano rehefa misy zavatra tsy mahafinaritra anao lava, zany ny raim-pianakaviana mba hitodianay aminao. Raim-pianakaviana pasteur le miresaka eto, rehefa misy zavatra tsy mahafinaritra lava hita ao tokantrano dia tsy mahatamany io tokantrano io, na trano vatongezabe azy, na trano tsara tare azy, tsy mahatamany io tompoko. Tsy mahatamana io toeran'io rehefa fahoriana foana no hitanao ao, rehefa ady foana no hitanao ao. Ary ny vehivavy ozy izy rehefa miady ataon'ny vehivavy dia toy ny rano mitete. Hitanao ohatra hoe tonga tsy kelikely zany, zao venao vao mody, zao venao vao miditra ny trano, aiza ny karamanao, zany ry ranabavy, zany ry vehivavy mahatonga ady ao atokantrano. Ianao mieritreritra ty azy fa ny asa rotam-piara diso tafahoatra, ny rano mitete imbetsaka loatra, maro loatra, ny erikerika mahatondra drano, rehefa feno kapoka ravy tokantrano. Ny zanakadala mahabe fahoriana ny rainy, manahoana ny zanakao so dia efa mampalahelo ny rainy, manahoana ny zanakao so dia efa mampitondra fahoriana ny rainy sy ny reniny. Dia nareo mivady koa mbola iady, rehefa miady nareo mivady dia manomboka eo ihany koa mbola vao may mikorotana io tokantrano. Imbetsaka ny mampianatra, ary zany mba tiako resananao androany. Misy vahaolana anankiray toroko anao dia ny fandraisana an'Andriamanitra, fidiran'Andriamanitra tsehatra, famahana olana ara-panahy, veriko tsara, olana ara-panahy. Fa maninona ianao raha aman-dreny niteraka lasa tsy manana fahefana hiteny an'io zaza io intsony, zaza 15 taona na ny makarano aza tsy vitanao intsony mibaiko azy fa mamaly izy. Zaza 17 taona mbola mipetraka ao aminao, mbola mianatra, ianao no mandony ekolaziny fa tsy manana fahefana intsony ianao miteny azy. Zay tia nodina, zay tia ny alana ny trano, te hianatra izy mianatra, ampahoriny ianao, mijaly ianao, te hampahery anao androany. Mila an'Andriamanitra, mila tontolo ara-panahy mamahany zany olanao zany. Fanambo no ataonay raha manatrika fotoam-bavaka miaraka aminay ianao hianatra. Zay tsy clientélisme fotsiny hoe tombonay fotsiny ianao tongava. Ahita zavatra miovy ianao atao anatin'ny sainao ato, atao anatin'ny fonao, ao anatin'ny fonao dia isy zavatra miovy. Ary anomboka eo ny tontolo ara-panahinao aloha no alamina. Rehefa marary ny ara-panahinao dia marary avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa marary ny ara-panahinao tsy mety milamina zany ny zavatra rehetrarehetra. Ary na inona olana zay tsy voavahanao dia zay manome toky fa voavahan'Andriamanitra. Efa hitanay ny fiasan'Andriamanitra. Lehilahy raim-pianakaviana, misy raim-pianakaviana ny mamilava misotro toka isan'andro, misotro toka isan'andro. Fa inona ny zavatra miseho, inona ny zavatra mitranga? Rehefa nandray an'i Jesosy, rehefa tonga nanapaka tao amin'ny Andriamanitra, rehefa nanapaka tao amin'ny ankohonan'ny Andriamanitra, tonga ao am-piangonana fa betsaka raim-pianakaviana ao. Tsy mila mitady tsony ianao manao hoe karamaina rangahy reny olona reny, tongava dia ho hitanao fa feno raim-pianakaviana avy nisotro toka atao fahiny. Feno raim-pianakaviana tiady tia korotana. Fa rehefa nandray ten'Andriamanitra, nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, nandray an'ilay modely nomeny Kristy ny tokantrano, dia lamina. Dia volana io manakorotana anareo lava io e. Mbola ilay lehilahy misy tokantrano tratran'izany a. Araka le teny teo manao hoe niady ataon'ny vehivavy dia toy ny rano mitete, tonga tsy kelikely. Aiza ny vola, zao venao vao mody. Misy fotoana raha ny vehivavy telefonina tsy raisina raim-pianakaviana dia efa mampikorotana, toy ny rano mitete. Fa rehefa tondraka io rano io ranabavy a, rehefa feno rano io ranabavy a, tsy mahatana an'io lehilahy intsony ianao, tsy mahatana an'io raim-pianakaviana intsony ianao, lasa izy. Fampianarana tany anatin'ny fiangonana zay mampianatra zany. Ao anatin'ny tokantrano mikorotana lava, miala maraina ny vadinao mikorotana, mody izy hariva mikorotana, dia mitady toerana milamina izy.
fianao mieritreritra hoe pasteur izy mihitsy nefa tsy tia izy mihitsy nefa te andeha misy fotoana miady nareo mivady de zao ny zavatra mitrany ianao mihitsy mitemana hoe lasa ianao mandeha any ny tokantrano tompoko de tsy trano fa tontolo iainana atmosfera ny atao hoe tokantrano atmosfera anankiray zay tokony ahitanao filaminana zay tokony ahitanao fiadanana zay tokony ahitanao fahatsapana manao hoe zany pasteur miezaka manao zay mety zange pasteur miezaka manao zay tsara tadidio tsy lamina mihitsy ny tokantranonao tsy lamina mihitsy ny tokantranonao raha tsy le tontolo iainanao mihitsy aloha miova raha tsy le tontolo iainanao mihitsy aloha miova vehivavy zitina lava ny vadinao rahalahy ainao izy zany dao hianatra ahoana ny fomba atao tsy akizitina anio tsika tsy Andriamanitra ka afaka manova azy fa ny taridalan'Andriamanitra afaka manova azy amin'ny alalatsika de ny anaraka reto fijoroana vavolombelona vitsivitsy reto de hitanao fa tsy olana io olana trehanao io rehefa Andriamanitra miditra tsehatra rehefa Andriamanitra no miroso eo amin'ny fiainanao aronge reto fijoroana vavolombelona reto zay iaranao ny trano fivavahana vaony oloko manao fagaganao anatina tokantrano Andriamanitra manova tontolo iainana Andriamanitra lehilahy mamilava mpisotro toka miova arao vetivety zao fijoroana vavolombelona zao de iverina eto ihany ny tenako rehefa aveo anoho ny fampianarana dahoaly dianany anarako zavatra nataon'ny tompo tamiko zany de voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany za zany taloha manambady de mananjanaka fa potika foana ny fiainan'ny tokantranoko potika hoe mavoangona zavatra de tsy amidy iny tady asa tsy mety mahita za marary foana karazana aretina zany nisy teo amiko sahirana mivady amanjanaka fa tezitezitra foana ranomasy foana ny ainako de taty aoriana kely tady asa foana fa tsy mety mahita fa de mivadiko ihany miasa nefa za mananjanaka roa de roa volana teo zay mivavahako tato ohatrany hoe no nahita fandarana tamin'ny télé de ho za andeha za mba ho any amin'ny vaon'olo koa amin'izany ho fa mba ho afaka zao aretiko zao sy zao faravana be amin'ny tokantranontsika zao de le vadiko tonga de nanaiko hoe marina mihitsy nozy izy zany fa efa 10 taona mahery zao tsika nivady ozy izy ianao ozy izy marary foana za rery ozy izy miasa de tsisy fiadanana mihitsy nozy izy fa ndao aro any de tonga taty zay mivady de mivavaka taty zay mivady tsy kivy mihitsy zay fa mivavaka foana de mbola tsy afaka aloha tonga foana zay latsinainy jusqu'à sabotsy tanatin'ny 2 mois de rehefa eo amin'izay de natsapa natao délivrance za isaky ny talata de natsapa ny zavatra niala zany tao anatiko le izy zany mety areti-po aretin-doha areti-tenda ohatra karazana aretina rehetrarehetra misy tamiko daholo de nivadiko mijaly foana fa mamono foana ohatra zany manjoana de rehefa eo mamono ianao ie daroa anao vadinao daroako mivadiko rehefa mitomany de rehefa eo zany de hitako hoe asany be volo le izy fa rehefa avy mamono de manenina be mihitsy ny rehefa eo de mandoalika mivavaka de rehefa eo amin'izay tonga tato amin'izay de natao le délivrance de nisy zavatra afaka de mitady asa foana tsy mety mahita fa ankehitriny kosa hatramin'ny vavahako tato 2 volana zay fa afaka amin'ny aretiko salama tsara zao Alléluia. De manaona fifandraisanareo tokantrano am'zao tena mahafinaritra be mihitsy ny fifandraisanay atokantrano zay efa mianaka tsisy gidragidra tsony tsisy ady tsony zao zay amin'izao de vao tamin'ny latsinainy ny voaray niasa voaray niasa ianao tamin'ny latsinainy voaray niasa tamin'ny latsinainy fa tena fahagagana be fa natao testa zay misy 7 zay no natao testa tao de 3 zay tena hoe jerevana akaiky mihitsy ny hoe tena atao testa anina be zany zay 3 vavy de ozy izy mantsy an'le vadiko hoe za ho anao dossier de asiako soratra hoe soratra amin'le sitilo tsy mandaitra reny zany mahery ny rahan'i Jesosy zay zany nataoko teo amin'ny dossier. Alléluia. Ianao zany tao anaty zay 2 vola zay tonga foana ve isan'andro san'andro tonga foana tsisy frais zay vady mandeha tongotra avy any Alasora mandeha tongotra eto de nanao fampianarana nisy fampianarana eo mahery ny rahan'i Jesosy
misy an'izany teto dia nasiako an'izay zany ny dossieko nefa ny manatra dossier aiza sy aiza tsy mivaly mihitsy n'la dossier fa vao nasiako an'izay dia vao antso aho tamin'ny latsinainy ozy izy le mpampiasanay hoe ianao ozy izy mivoasafidy ao anatin'le olona hiasa ato ozy izy ianao fa tena mahery marina ozy izy ny rahan'i Jesosy. Halleluja. Araka ireny fijoram-bavolombelona hitanao reny manova olona Andriamanitra, mbola manao zavatra ao anatina tokantrano Andriamanitra. Be dia be amintsika no efa kivy satria ny tranonao fotsiny tsara tarehy. Na dia tsara tarehy aza nefa ny tranonao na tsara aza ny trano fonenanao. Dia zao ny tena zava-dehibe dia le fifandraisan'ny olona miara-moninao, ny fifaneraseranareo. Ndraindray nareo mivady ray volana tsy mifampiteny. Ela tena ela ianao mihitsy zany mahita manao hoe pastera ny anaindray zany ty efa tsy fanambadiana sy tokantrano tsony fa efa fiainam-bola avy ty fiainanay ty satria samy mandeha amin'izay lalany, samy manao zay mety aminy, ny toerana ivatana nanao anankiray fa samy manao zay tiany. Zay ny fijerinao azy. Jerinao tsara fa ozy izy ny oabolana toko 520 ndoky amaky ten'Andriamanitra ray indray tsika oabolana toko 520 andininy fa 420. Misy vehivavy maro mpivavaka fa mbola misy voafatotro zao zavatra zao. Voafatotro ty fampianarana ty hoe araka zao lazain'ny fampianarana zao ty ady ianao. Ny vehivavy ty ady ozy izy dia ohatran'ny rano mitete. Jerevy tsara oabolana 25-24 aleo mitoetra eo anjoron'ny tapitrano toy izay miray trano amin'ny vehivavy ty ady. Hitanao le eo anjoron'ny tapitrano io ny tafitrano eo atapitrano ao dia amin'ny sisiny indrindra aleo zany mipetraka miafiafy kely any aleo ohatra hoe any atapitrano zany manko hamony teny zany mitady hampamony teny zany toy izay ozy izy miray trano vehivavy ty ady. Raha vehivavy pino ianao mpivavaka ianao malala mihitsy manao asana devoly ny tena marina olana ara-panahy ao anatin'ny tokantrano ao anatin'le fiarahamonina misy anareo mifampitaiza ao amina ady fampitaiza amina olana zany ny zavatra betsaka ao amin'ny fiainanareo. Toy izy teny baiboly aleo mitoetra ho anjoron'ny tapitrano toy izay miray trano vehivavy ty ady. Raha lehilahy tsy ny fialana amin'io vehivavy io aloha ny vaolana fa ny famahana an'le olana satria raha sendra ny vehivavy hafa ihany koa ianao miala tao amin'le may vava be ianao miala tao amin'le misy vava be ianao dia miditra any amin'le misy vava ihany dia inona moa fa miala nakatso ianao dia ambodepona. Misy ten'Andriamanitra ihany koa amin'ny oabolana 27 amin'ny oabolana moa misy lesona maromaro ho an'ny tokantrano. Oabolana 27-15-16 tahaka ny fijononoky ny ranon'orana be ny vehivavy ty ady izay misakana azy dia toy ny misakana rivotra sady toy ny mamihana diloilo ao amin'ny tanana ankavanana. Jereo tsara mbola vehivavy ihany moa le resaka eto mbola vehivavy ihany. Tsy ny fisolosoloanao vehivavy ny vaolana manambady indray mandeha manambady indroa manambady intelo manao sipa indray mandeha manao sipa ary aty mampijaly anaty renjanako ty fa arya manao sipa ny vehivavy ny verimberiny eto amin'ity fampianarana ty. Lehilahy koa nefa misy tratran'io ihany tratrana toetrambehivavy. Dia zao ny voalazany ohatra ny fijononoky ny ranon'orambe ty indray zany efa tsy le hoe toy ny rano miteteny. Le vehivavy ty ady zany toy ny rano miteteny zavatra ataony. Fa ity ray ty indray toy ny fijononoky ny ranon'orana be ny vehivavy ty ady. Raha sakananao izy ozy izy dia ohatra misakana rivotra ianao zany hoe tsy mahefa ninina tsy mahavita ninina amin'ny fanakanana ka raha tsy Andriamanitra nanamboatra azy Andriamanitra namolavola azy na tonga azy ho vehivavy no miaraka aminao dia zava-poana zany. Misy lehilahy maditra fa misy vehivavy ty ady, misy vehivavy vavana, misy vehivavy ty manao tsinitsinina ny ray mpianakaviana anatin'ny tokantrano. Iny ray mpianakaviana efa reraka avy mitady vola iny mbola indray vao tabataba ary mahatonga ray mpianakaviana tsy hipetraka ao anatin'ny tokantrano ny filana vaniny lava raha vehivavy. Fampianarana ao amin'ny tokantrano ary raha verimberiko eto foana tsy olana ara-tokantrano pastera tsy ampy fitiavana ny tokantranonay olana ara-panahy io. Andriamanitra dia fitiavana ka raha misy Andriamanitra ao aminao dia le Andriamanitra fitiavana no mampatambatra anareo ny manakana an'io ady io. Rehefa tsy mandefitra ny olona anankiray
na lehilahy io na vehivavy de mikorotana foana ny tokantrano, tonga foana ny ady, tonga foana ny fikorotanana. Ary ho avy eo am'izay le resaka hatramina ray aman-dreny, nenareo menakavy efa ohatry zany mihitsy, nenareo menakavy efa zany foana, nenareo menakavy, nenareo menakavy, nenareo menakavy. Hitanao ady ao anaty tokantrano de mitatra hatrany amin'ny fianakaviana. Rehefa ty ady ny vehivavy ankiray, olona tenin'Andriamanitra resana voaloha teo, ny zanaka adala be fahoriana ny rainy, ary ny ady ataon'ny vehivavy de toy ny rano mitete mandrakariva. Zany hoe rano mitete mandrakariva, rano mitete mandrakariva. Ny tena marina zany, Andriamanitra mila lohalarana ao anaty tokantrano, ao anaty tokantranonao ao. Raha mitady vola ianao, sao de variana mitady vola ianao rahalahy, de maditra ny zanakao, de tsy azonao fezana. Volany azonao tedavina, fa ny zaza endry tsy azo tedavina, fa tontolo iainana amboarina. Tsy maintsy ekenao aloha Andriamanitra anjaka ao anatin'ny tokantranonao, anova ny tontolo iainanareo menakavy, anova ny tontolo iainanareo menakavy Andriamanitra. Ny raim-pianakaviana ho tiany zanaka no lohalarina zanaka, tsy hoe mitady vola, andeha ho any Brickville indray, andeha ho any Fianao Université indray, tsy mba mahazo fitiavana avy any aminao mihitsy ny zanakao. De io koa ny vehivavy fa mitady ady, misipanao mihitsy ka mba ny Brickville, misipanao mihitsy ka mba ny Fianao Université. Mitoy ihany problème ara-panahy ny etombohany io, problème ara-panahy ny etombohany io, tsy fakatoavana an'Andriamanitra. Mila zava-dehibe aminao lay toerana fonenana na le fiarahamonina misy anareo menakavy ao, na ho an'ny lehilahy io na ho an'ny vehivavy. Ny toeram-ponenana zany tsy hoe toerana fakahanaina fotsiny, zany de akaina kely de ody any an-trano any. Tsy rehefa akaina ianao rahalahy de ody any an-trano, fa na ianao matanjaka be io ara mila matsiaro mody ianao. Faro misy toerana zay tokony hipetrahanao matetika, toerana famelombelomana ao tokantrano. Tsy haiko ny raim-pianakaviana sasany fa ho anay mpanompon'Andriamanitra matsapan'izany rehefa avy manao asan'Andriamanitra mamita hiraka, nareraka manao ahoana azy ianao any amin'ny asanao, de vo tonga ao an-trano mahita le zanakao ianao, de ohatrany hoe miverina chargé ndray, verina feno ndray ianao. Tsy toeram-ponenana fotsiny, tsy toerana fangalana aina fotsiny ka rehefa visaka de ndeha ody, fa toerana famelombelomana sy fanovozan-kery ihany koa ny tokantrano, toerana fanovozan-kery, toerana fanovozana hery. Reradreraka ianao na de mahita ny zanakao hoe mpisaotra Andriamanitra, aiza no mena taranaka mahafinaritra tahaka an'ireto. Be dehibe toerana hitako, toerana fiadivana ny trano. Le toeram-ponenana lasa toerana fiadivana, le toerana tokony hamelombelomana lasa toerana makely hery, makely aina, satria ady lava no misy ao, tabataba lava no misy ao. Inona no mba henonao ao? Ditranjaza no henonao ao. De tsy fanovozan-kery tsony le toerana. Hoy hoe ny tokantrano de tontolo iainana fa tsy toerana fotsiny. Tsy hoe trano anankiray fa tontolo iainana mihitsy. Nareo menakavy zany raha miala eto ka mifindra any Brickville, rehefa mikorotana de mbola mifindra any Brickville miaraka aminareo le korotana, fa tsy mijanona ao Valpinsan, tsy mijanona ao Akiriry, tsy mijanona any Ambolomadiniky, tsy mijanona any Verrerie manao hoe najanona any Verrerie mihitsy le korotana, fa le tranonay tao mihitsy nampikorotana anay, ndana mifindra any Mananaravaratra, fa mbola manaraka anao any io korotana io. Satria maninona? Satria tsy toerana fa fiarahamonina ny atao hoe tokantrano. Tsara zany ny mampafantatra antsika menakavy, ny famahana ny olana io tokantranonao io, ny famahana ny olana io zanakao maditra io. Fokarongolo ny zanakao zao de enao mitomany lava ny mba azonao atao, tsy mahavaolana zany. Maditra ny vadinao mamy lava, tsy mitondra vola mody. Ny ranomaso tsy mahavaolana, fa ndao hitodika hitady an'Andriamanitra. Manasanao alarobia, isak'alarobia 12, alakamisy 12, Etsakiriry amin'ny Paradise teo aloha. Vaolana ho an'ny ara-panahy, vaolana ho an'ny fiaina tokantrano, vaolana ho an'ny fanambadiana, vaolana ho anao zay efa mieritreritra hoe hisaraka mihitsy. Ity misy vaolana, fampianarana, taridalana, vavaka, délivrance matanjaka. Zay fanamby no ataonay aminao. Hianatra ianao, hivavaka ianao, zay ihany koa hivavaka ho anao, anatanteraka ny hiraka nampanaovina anay, anafaka ny voafatotra ary ampaherinyreraka. Zany no misy anay. Tadidio, nay zany aiza toerana misy anao, rehefa le ara-panahy mihitsy ny tsy milamina, rehefa ny ara-panahy mihitsy ny tsy mipetraka tsara, rehefa ny ara-panahy mihitsy ny tsy mitoetra
rehetra tsara na efampivavaka azy ianao raha vehivavy aitsio ny fomba firesaka ao am'vadinao, amboarany fomba firesaka ao am'vadinao, amboarany fomba fiainanao, amboarany fomba fifandraisanao amin'ny fianakaviany vadinao, amboarany fomba fifandraisanao amin'ny fianakavianao, satria manino misy olana ara-panazy mila vahanao. Ny zavatra lehibe zay tokony ho fantatrao a, Andriamanitra de maniraka atsika mba ho amin'ny filaminana. Andriamanitra tsy tompon'ny fikorotanana izy, Andriamanitra tsy tompon'ny fikotrarana izy, na trano bongo na trano tsy zarizary azy ipetrahanao, de tokantrano no etsona azy rehefa misy olona mifankaty ao anatiny ao. Averiko ihany, na trano bongo trano tsy zarizary azy ipetrahanao rehefa misy fitiavana, misy an'Andriamanitra, misy fiarahamonina mirindra tsara ao, tokantrano ny anarany ao. Ka mba te manasanao alarobia alakamisy amin'ny 12 taondro Tsakiriry, isan'andro amin'ny 5:00 eto amin'ny Foibe Mangarano, isan'andro amin'ny 5:00 latsinainy ka hatramin'ny zoma eto amin'ny trano fivavahana Vaololoko Akiriry, ary sabotsy samy amin'ny 7 maraina amin'ireo toerana anankiroa ireo. Ivavaka ho anao ny tenako, anao zay mila vavaka dia afaka miantso ny laran-tarobia, afaka miantso anay mangataka vavaka, torohevitra, taridalana, afaka tonga ihany koa anao, tsy mila audience, tsy mila protocole be ny miaona aminay satria miaona amin'Andriamanitra anay zay etsonao azy de mety foana. Tonga avy ianao ny am-piangonana dia aorina fotoam-bavaka zay atrehanao, na reny isakarivo reny na isaky ny alarobia sy alakamisy amin'ny 12 atoandro na ny sabotsy, aorina fotoam-bavaka de mandray anao ny tena koa sy ny pasteur mpiara-miasa rehetra na ny aty Mangarano na ny aty Akiriry. Manasanao ho tonga fotoana anankiray zay tsy hanenenanao, fotoana anankiray zay tsy afaty antoka anao. Andao alamina ny fiarahamonina, andao alamina ny tokantrano misy anao, andao alamina ny ara-panahinao indrindraindrindra. Kristianina maro tonga avy anatrika an'ity fampianaran'ity fotoana anankiray zay anarenana ny ara-panahinao, ho fitezana ny ara-panahinao, satria zay ihany koa ny misy amin'ny fiangonana. Ivavaka ho anao aty am-pamaranana dia ho toizantsika manaraka ny fampianarana amin'ny fotoana mamety azy indray sotra anao naharitra hatramin'ny farany. Tonga avy andramoka izao fa tsara Jehova de ho hitanao ny tsarany sy ny fahasoavany. Ivavaka ho anao aty am-pamaranana, ivavaka ho an'ny tokantrano rehetra ihany koa zay nampandroso anay ivavaka tsika tompoko. Ray masina tsara indrindro makasitraka anao ny amin'ny fahafahanay fampizara. Maro amin'reto tokantrano reto no misainto malahelo, ranomaso lava ny ao anaty tokantrano, tabataba lava ny ao anaty tokantrano. Ao ireo tokantrano zay tsy misy vola, misy fitiavana ihany fa tsisy vola. Ao ireo tokantrano zay misy vola fa tsisy fitiavana, satrany tsy fahampina, midéséquilibré ny fiainana ray manontolo. Androany Andriamanitra za mangataka ny famindraponao, ny hindrafonao, ianao hitratsehatra amin'ny fiainana tokantrano retolo reto. Lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy, eny tompo, ny naparary azy voalohany mety hoe olana ara-tokantrano, natratra ny areti-po azy, natratra ny areti-tsaina, natratra ny aretina ara-panahy, na tonga azy tsy mivavaka tsony de tsy navelany ray mpianakaviana ny vavaka. Olana ara-panahy, tonga olana ara-tokantrano, tonga olana ara-nofo, tonga olana ara-bola, satria tsisy Andriamanitra nanjaka atao anatin'ny tokantrano. Androany Andriamanitra amany olana retolo reto ianao, sitrano no marary ahafaony voafatotra, anome fahendrena ho an'ireo zarina ka maditra rehetra ianao, ho an'ireo zanaka mpamalivaly ray aman-dreny, ho an'ireo zanaka mpanao tsinontsinona ray aman-dreny, amindra fo amin'izy ireo ianao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny areo tompoko, azadino zay fotoana goavana be zay isakariva amin'ny 5 fotoana ampianarana anao ivavahanao anao latsinainy ka hatramin'ny zoma ety Mangarano, ety Akiriry, sabotsy amin'ny 7 maraina eto Mangarano, eto Akiriry, ary ny alarobia sy alakamisy atoandro amin'ny 12 manao zay tsy afaka ariva, alarobia sy alakamisy atoandro amin'ny 12 eto amin'ny trano fivavahana Vaololoko Akiriry na Paradise teo aloha. Afaka miantso ianao ary afaka mivavaka ho anao izahay. Tahin'Andriamanitra manokana tsika apetraka ny mandram-peona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko,
vahao ny olo nandeha tanteny izy mba azy Ampuni ampalai, aminira